io ny mahitsy amin'izao zany efa tsony fa efa nivoaka ilay code de travail vaovao larana 424 aotra 410 tamin'ny 410 aogositra 424 zay tsara taditsika mpiasa rehetra zay numéro dia iny lefa voizina foana ty hoe lasa mamono mpiasa ratsy noho n'ilay code de travail teo aloha zany izy io ary ny anankiray tena io zany amin'izao hoe lasa mampiroborobo ny fivarotan'olona izy io amin'izao fotoan'izao satria lasa misy an'iny hoe portage salarial io zay ny soratra any anatiny zany hafa ny orinasa mirecruter azy dia hafa ny orinasa mampiasa azy nefa rehefa mandeha fanazavina dia afaka manasa azy azy daholy na le recruter azy na lay iasany zany hoe lohan'le mitantana an'le izy efa zay zany dia efa hitantsika hoe efa monstre lay fomba fitantanana ny faharoa dia ny mikasika n'le hoe mesure conservatoire zava-atosy zay zany ianao zany na manao fahadisoana kely fotsiny dia tonga dia alefa ny mampiasa mody ianao no miafina fanarana arakasanao zay koa zava-doka ao anatiny io ta zavatra kely tsy mifakazo kely fotsiny zany efa azony alefa ianao dia lazainy hoe anao fanadihadiana mombanao ino tsisy fetrany dia toray volana roa volana zany ihany rehefa avy eo anao dia zay va mandeha ny fanapakevitra hoe voaroko ianao ny tratrany brossage ianao zany hoe zavatra tena mamono mpiaso akoatran'le resaty isan'andro le contrat CDD mandritry ny enitaona ianao sabakakamodrina ao anatin'izay zany zany isan'ny tena mamotika fa ny zavatra azo ambara zany hoan'ny androany dia tanteraka aloha feonan'ny mpiasa teto na teo arany fampitahorana be da be tetseroany ambadika rehetraretrany dia tonga ny mpiasa zay no zava-dehibe mety teny miaritra tsy rahafinatsamady tsy zay ny zava-dehibe ho an'ny fanomboana ohatr'izao miainga amin'ny teny fa efa nomboka maharitra zany mpiasa amin'izao fotoan'izao hoe tena marary inona le itondrany mpitariky ny kimmanty tolony tia dia zay ny tena zava-dehibe mahafantatra araka ny ambaratolo zany hoan'ny feona faharoa akoatran'izao zany dia miomantsika rehetrrehetra fa ny fenotsika mahimafy kokoa izao zany tsahamany satria tsy maintsy miainga ao anatin'ny fahamarona ny afahana zany manery ny fanjakana hijery ny mpiasa sy ny tombotsoany ary ny tontolon'ny asa satria tsy manana paikaditsony zany ny fanjakana amin'izao dia zay no mahatonga an'le hoe zao lasa mepotika ny mpiasa malagasy na ny lalàna avokara tsy mifanaraka amin'le ny fihezan-dalàna fiainasa teto Madagasikara efa tamin'ny 1952 misy teto Madagasikara zavatra iainan'ny mpiasa amin'izao fotoan'izao dia misy mpiasa miasa mihoatra ny adiny 10 isan'andro adiny 10 isan'andro latsinainy ka hatramin'ny lahady ahoana moa tsy lazatsika hoe efa tafiditra ao anatin'ny fanadevozana faratapony sy fantrana faratapony ny mpiasa malagasy arakaraka iasan'ny mpiasa malagasy mampahantra azy sy mamparefo azy izay le système any ivelany zao efa miady 35 heures par semaine ny orakabe ny iasan'ny mpiasa eto Madagasikara zany le 40 heures par semaine mbola ampitomboina rafitilina zany aloha zany raha code de travail raha anao refaute zany zany tokony tsaratsara kokoa zany hoe lay andininy lalàna zay niteraka litige sy olana zay miainana tamin'ny loi 2024 tiré 044 zany tokony tsaran'izay tia itsika resaka chômage lasa miampy chômage lasa haitona jerevantsika contrat CDD zay tsy voafety ny akamaroany mpiasa malagasy dia 20 isan-jato mpiasa malagasy dia contrat CDD avokoa zany hoe zany asa tsy maharitra asa voafety ahoana tsy lazantsika hoe ampahantrany faratapony ampijaliana faratapony ny mpiasa malagasy